Le marché local est-il une alternative pour le secteur de l'artisanat haut de gamme? En l'absence de touristes et compte tenu de la baisse des commandes consécutives à la crise sanitaire, les acteurs du secteur sont bien obligés de penser local en termes de consommation. Et il semble que cela marche parce que des produits artisanaux de haut de gamme, de ceux qu'on pourrait penser trop chers, trouvent des acheteurs. Ny asa tananay moa dia fantatr'olona eto sany satria manana toerana zay fa matetika zany misy ny eto toerana zany mahafantatra ny asa tananay betsaka tokoa ary ity cluster anay ity zany ny mpiasa ny olona miasa ao anatin'ny cluster dia tsy eto Antananarivo ihany fa manodidina ny Analamanga zany misy coopérative. Le prix des produits artisanaux de haut de gamme est souvent perçu comme prohibitif, mais la qualité, aussi bien des matières premières que des produits finis, fait que des consommateurs locaux s'intéressent aux articles proposés. Pour faire face à la crise, les artisans membres du cluster TIMC ont cherché des solutions innovantes afin d'attirer davantage de clients locaux. L'idée n'est pas de baisser les prix, mais de continuer à proposer des produits de haut de gamme, de qualité et attrayants en termes de design. Et tout l'intérêt du cluster et collaborateurs afin de rester compétitif par le maintien d'une qualité irréprochable des produits. Zany hoe zany tamin'ny ity resaka pandémie Covid-19 ity dia somary nitsaratsaratra zany le activité anay le any ivelany dia tianay zany mba fantatsika eto an-toerana koa hoe misy an'ity cluster ity satria ity cluster ity dia zavatra tena tsara ho an'izay manana orinasa ka tsy afaka mivelatra rahatapaka tsy afaka manondrana dia ny tianay ampafantarana ny olona zany hoe inona ny tena atao hoe cluster. Cluster zany dia fikambanan'ny mpandraharaha izay te hiaraky voatra hiaraky asa. Les autorités, elles aussi, semblent engagées dans cette voie de la professionnalisation et de la valorisation du secteur de l'artisanat. L'artisanat, ny fantatsika dia betsaka ny miankin-doha sy eto fizahan-tany eo amin'ny fivarotana anatiny zany. Fa eo ihany koa ny ankin-doha amin'ny fanondranana ny ivelany. Resakitsika eo fampiroboroboana ny artisanat amin'ny ankapobeny mpisehatra sy mitondrantsika anazy. Efa vitantsika moa le recensement teo zany le 489 000 artisans manana antonasa manokana na hoe activité principale ao anatin'ny artisanat. Tsisy tsony ngamba ny sakana tsy afahantsika hampandroso anazy ireny na amin'ny fampisamboram-bola majinika na amin'ny fanofanana na amin'ny fampidirana azy ireny amin'ny sehatra manara-drafitra na ny formalisation. Zany ny hetsika dingana lavitra ezaka zany etsika.